Ho an'ny faritry vakina karatra manokana dia foto-drafitrasa sosialy maro no misy trano taoriny ty fionana tampony ity. Nisy anefa ny disadisa teo amin'ireo olona nipetraka teo amin'ny tany izay voatondro ananganana ireo foto-drafitrasa ireo izay niravina amin'izao. Fanampanazavana. Foto-drafitrasa iaraha miasa zany amin'ny Marokanina. Ny antony moa zany ny voalohany mahatonga Marokanina nanapa-kevitra ametraka an'ireo foto-drafitrasa ireo ao vakina karatra dia noho ny fisiany tantara iombonana satria natao sesitany teto amintsika teto Madagasikara tao amin'ny vakina karatra ny mpanjaka Marokanina tamin'izany fotoana izany ka ny zafikeliny amin'izao fotoana izao ny Andriamanjaka ao Maroka na tsiaro an'izay fotoana nandraisan'ny Madagasikara nandraisan'ny vakina karatra any Andriamanjaka tamin'izany na tsiaro zany fa misy tokoa ny fifandraisana tamin'ireo vahoaka tao vakina karatra ireo dia nanapa-kevitra zareo hanangana an'io foto-drafitrasa io. Foto-drafitrasa anankiroa ngezabe no atsangan'ny Marokanina fanjakana Marokanina ao dia hôpital mère enfant zany foto-drafitrasa misy fandriana 70. Zay moa famaritana raha resaka hôpital zany amin'ny habeany lehiben'ny hôpital. Misy koa foto-drafitrasa mikasika fampianarana ara-teknika centre de formation professionnelle zay mazaka mpianatra 1000 isa-taona ary misy 200 amin'ireo kilasy mandry. Ireo foto-drafitrasa ireo dia apetraka amin'ny toerana 720 hektara le tany nakana an'le toerana ametrahana azy ary 20 hektara amin'io no raisiny. Io tany io dia tany mpanjakana misy tompony satria any ministera fampianarana teknika le izy ary nafektevana amin'ny commune urbaine Tsirabe amin'izao fotoana izao mba ahafahana nanangana ireo foto-drafitrasa ireo. Ireo olona izay nasorona tao amin'le 20 hektara dia hoapitina akambana ao amin'le 20 hektara ambony ary ho lasa tompony satria misy titre mena an'ireo olona ireo